Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Manentana hatrany olo-pirenena tsirairay avy anaramaso ny anarany ao anatin'ny lesam-pifidianana ny FFKM nandritra ny fotoam-pivavahana no tanteraina teny amin'ny FLM 67 hectares ny tolakandro teo irosona ny fiandohan'ny volana jolay ho avy izao ihany koa ny fivorimbe ny FFKM ananganana ireo fa andromaso ny FFKM. Nanamafy ny sekretera nasionaly ny antoko PSD fa isan'ireo filoham-pirenena nandany fanomezana azy ny fizakana ny zo-pirenena frantsay ny filoha Philbert Tsinanana tamin'ny fotoana nitondrany. No amafisin'ny sekretera nasionaly ny antoko fa tamin'ny fotoana ny Tsiranana no nipetraka ny lalàna mifehy ny fizakana ny zo-pirenena akarariny raha sarotsiny amin'izany izy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Israel miditra amin'ny herinandro fa 4 ny fanoherana ny fanavozana ny lalàna ataon'ny Japon. Manamafy ankelan'izany ny Prime Ministra ao an-toerana fa tsy maintsy irosona io fanavozana io na eo aza ny endrika afandaniana fotoana ataon'ny Japanoitra. Tandinjindreo avetranery. Manatra ny arahaba tompo kilasy tompo vavy tonga sondray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ka manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Nanentana hatrany ny olo-pirenena tsirairay avy anaramaso ny anarany ao anatin'ny lesam-pifidianana ny FFKM nandritra ny fotoam-pivavahana no tanterahana teo amin'ny FLM 67 hectares ny tolakandro teo irosona amin'ny fiandohan'ny volana jolay ihany koa ny fivorimbe ny FFKM fahana kana ny andromaso ny FFKM Gaeton Andriatsilavy no mitondra ny fanadihadiana amintsika. No tanterana androany ny fanompoam-pivavahana iraisam-ponona ho fankalazana ny 17 taona ny iverenan'ny fahaleovatena sy ny 10 alindahy malagasy. Fanompoam-pivavahana izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny fetin'ny ray androany ihany koa. Ankoatra ny 4 ho an'ireo raim-pianakaviana rehetra nanamafy ny fanentanana ny olo-pirenena tsirairay avy izay feno taona anamarina ny anarany ao anaty lisam-pifidianana ny filohan'ny FFKM. Mijoroa ianao olo-pirenena vanona mikarakara fifidianana sika mandehana hamarino ny anaranao ny lisam-pifidianana mba mbola afaka handray anjara ianao amin'izany fifidianana izany tena fivelomana ny maha-olo-pirenena vanona izany isahirana kely ianao mandamina programa fa misy olona rehefa malala nahazo tsara ny fiso mangamanga natony seritany tokatrano rehefa namarina ny lista tsy tongiziny nonjerena lista tao fototany. Mila manamarina zany ny teny mba tsy isiny zavatra izany rehefa malala azany isan'izany jerena lista tany fototany tsy tao lavako ny filohan'ny FFKM filohan'tsika tsy tao anaty lista amariny ny anaranao zany anatina fototanay olo aty dia mbola iverina indray ho azazo rapitso maiveratena président amarino ny anaranao. Ankoatra ny fanentanana amin'ny fanamarena ny anarana ao anaty lisam-pifidianana nanamafy ihany koa ny FFKM fa miroso ny fametrahana ilay andromaso. Ny andromaso izay anentana ny vahoaka ho tonga olombanona ary koa anaramaso amin'ny fifidianana. Hanao fanabeazana ny kristiana sy ny malagasy fanabeazana olo-pirenena vanona satria ny FFKM mino fa tsy misy firenena vanona raha ny vahoaka ao aminy tsy vanona. Dia tsy maintsy beazina ny vahoaka olo-pirenena vanona hananantsika firenena vanona. Asa lavitra ezaka zany. Fa isan-dany koa nefa araka ny tamitasy izay nomena ny FFKM ny fankatoavana izay nomena azy ny andromaso ny FFKM andromaso azy dia hanaramaso ny fifidianana. Any amin'ny toerana rehetra misy andromaso voatsangana ara-dalàna zany dia hanana solotena ny FFKM any amin'ny foibe fifidianana rehetra misy FFKM ho mpanaramaso ara-dalàna izay efa lekely ny fanjakana. Ny 1 hatramin'ny 4 ny volana Jolay ho avy izao
no tanterany eto Antananarivo renivohitra sy Antananarivo avaradrano ny fianambe ny FFKM ka ahafana mametraka ireo andromaso ireo. Nanamafy ny sekretera nasionaly ny antoko PSD fa isan'ny filoham-pirenena nanda ny fanomezana azy ny fizakana zoam-pirenena frantsay ny filoha Philbert Tsiranana nandritra ny fotoana nitondrany. Namafisin'ny sekretera nasionaly ny antoko ihany koa fa tamin'ny fotoana ny Tsiranana no napetraka ny lalàna mifisy ny fizakana ny zoam-pirenena ka rariny raha asarotiny amin'izany izy ireo. Fanazazina. Isan'ny resaka amonoan'ny mpitondra hafa amin'izao fotoana izao mahakasika ny fizakan'ny filoha Andradjoela ny zoam-pirenena frantsay tanteraka nanomboka tamin'ny taona 2014 ny filazana fa efa maro ny filoham-pirenena no mizaka ny zoam-pirenena hafa tany aloha. Nanamafy ny sekretera nasionaly ny antoko PSD fa tsy marina ny fivoizana fa nizaka zoam-pirenena frantsay ity ray ny fahaleovantena ity. Isan'ireo filoham-pirenena sahiny nandamafy ny hanomezana azy ny zoam-pirenena frantsay ny filoha Philbert Tsiranana raha ny fanazavany. Ary dadabe Tsiranana betsaka ny olona mihevitra diso, mananevitra diso milaza azy fa frantsay. Betsaka ny hitako na any anatin'ny tambazotra seratserany miteny an'izany. Dadabe Tsiranana tompoko rehefa naleo teny Madagasikara dia nolaviny ny zoam-pirenena frantsay. Satria tamintsika mbola zanatany dia nanana zoam-pirenena frantsay ny ankamaroan'ny olona. Zany hoe tsika koa zany frantsay. Fa rehefa nahazo fahaleovantena dia nolaviny azy. Ary io code de la nationalité izay mbola misy hatramin'izao io ahitana ny lalàna milaza hoe ny malagasy mizaka zoam-pirenena vahiny dia tsy mahazo mizaka intsony ny zoam-pirenena malagasy dia tamin'ny fotoan'androny io satria mitondra ny laharana 60064 zany hoe tamin'ny 1960 io no nivoaka. Ka amin'ny fomba ahoana moa izy no filoham-pirenena ka izy indray no tsy hanaraka an'izany nefa izy no anisany namorona n'io lalàna io. Ka saro-piaro tamin'izany izy ary namafisiny atrano fa nateo aza ny fanambatambaza ny frantsay azy tsy nanaiky hatramin'ny farany filoha Philbert Tsiranana. Izy dia tamin'ny mai 1972 rehefa naongana andefa roplanina mihitsy ny frantsay ny président Georges Pompidou zany tamin'izany fotoana izany hoe andosirana fa izy dia tsy nanaiky satria nohony zany éthique zany hoe souveraineté fitiavan-tanindrazana hoe za tsy andositra tsy nanao ratsy aka tsy andositra ozy izy. Mbola hitany any amin'ny boky isan-karazany zany raha ohatra manao fikarohana zany ny teny nataony hoe eto ny taniko raha ho vonona dia eto any maty. Ohatran'izany koa rehefa narary izy tany amin'ny hôpitalim-bahoaka be felantanana izy nitsaboana ary tao izy nodimandry dia tany Anaidrano no nalevina ka président Tsiranana tompoko tsy frantsay mihitsy ary tena nolaviny ny zoam-pirenena frantsay. Koa izay voataiza amin'izany fitiavan-tanindrazana izany dia tena manizingizina mangataka manao ny adidinay zahay mangataka ny filoham-pirenena Andradjoela mba hametra-pialana. Raha ho an'ny Andradjoela manokana efa tamin'ny faha-20 taonany fa sy talohan'ny faha 20 taonany no nangatany izany fizakana ny zoam-pirenena frantsay izany. Midika izany fa foana ho azy ny fizakana ny zoam-pirenena malagasy araka ny voalaza ny ordonnance laharana 7/4/2020 izay nivoaka tamin'ny 12 Jolay taona 1997 mahakasika ny lalàna mifeny fizakana zoam-pirenena malagasy na ny code de la nationalité malagasy ao amin'ny 2/7. Very hatrany ny fizakana ny zoam-pirenena ho an'ny olona iray raha toa ka efa feno taona izy no nangataka ny fizakana zoam-pirenena ho an'ny firenena hafa. Vaovao mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray anisaraka atsala ohatra ny lalao ny fandona ny Bariany Madagasikara sy Ghana izay tafiditra ao anatin'ny fifandisanana CAN. Ny atin'ny lalao raha favori teny ambony taratasy ny Black Star dia navita ny tazona atsala ohatra azy ireo kosa ireo rosy ny ekipany. Taorin'ny lalao ny fandonana tamin'ny Ghana teny Mamasina dia nahazo isa ray ny Malagasy raha toa tsy nahazo isa tamin'ny lalao nandroso ny aona tamin'ny Ghana tany ivelany.
fa lafim-baovao hafa kosa indray manjaka nisy raha-matahora sy nisy ajindry ary nisy famoronana dosie ataon'izy io mpitarika syndika eo anivony nisy ministera nisy fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'izao fotoana izao hoy nisy mpitarika nisy syndika fanampianazavana. Taorian'ny fihetsiketsehana ny alarobia lasa teo izay nataon'ireo mpiasa mivondrona ao anatin'ny syndika eo anivony ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa miseho sahady ny raha-matahora sy nitsindry atao amin'ireo mpitarika syndika amin'izao fotoana izao raha nambaran'izy ireo. Taorian'ny fanambarana nataonay izay mijoro ho an'ny tombosoan'ny mpiasa ministera dia lasa nivadika attaque personnel zany nataon'ny tompony andraikitra satria fantanjareo ny fanananay ny marina. Rehefa nihetsika zay dia niforonona ndray koa ilay fitoriana zay efa nisy tamin'izay fotoana zay najanona noho ny fifampiresahana najanona noho ny hoe tsy fananana zareo ny marina zany dia ahetsika koa zany atao raha-matahora zany zay no vahaolana hitan'jareo fa mety. Tamin'izay fotoana zay zany nisy ny fitoriana mahakasika ny resaka hoe comptable le vice-président syndicat dia nitoriana fa nanao fangalarana signature dia nandritra ny 10 volana zay nijanona misy ilay fitoriana zany hoe hitanao zany hoe dossier ny foronony dia amin'izao ndray raha fa nisy nihetsika dia velomina ndray nazoko vocation zany izy io androany. Namafisin'izy ireo fa nanaja ireo dingana rehetra izay natao tao anatin'ny fampiresahana izy ireo saingy tsy nisy vokany hatreto. Nilaza ny hanamafy nihetsika fitakiny ireo mpiasa mivondrona ao anatin'ny syndika eo anivony ministerin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ireto ny alasanay no avy izao. Tsy ahivana fa fitakina ny fandoavana ny tampokaraman'izy ireo sy ny basculement budget autonome ho lasa budget général no antony fitakiny ireto mpiasa ireto. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray anisan'ny paikady natao irosona amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny herisetra eny anivony nisy anjelimanontolo nisy sampandrara iray najoro eo anivony nisy université ny Mahajanga izay nanao nisy famelabelaran-kevitra narana ady hevitra niaraka tamin'ireo mpianatra ny farany nisy herinandro teo. Kolo Mahajanga no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Anisan'ny toerana iray ahitana endrika na herisetra sy kolikoly ny eny anivony anjerimanontolo ary tsy azo dintsita izany raha nambarany filohan'ny université ny Mahajanga nandritry ny famelabelaran-kevitra narahina ady hevitra ho an'ireo tanora mikasika ny herisetra sy ny kolikoly izay nokarakaray ny sampandrara iray miady amin'ny herisetra sy ny kolikoly eo anivony université ny Mahajanga. Tsy azo tapenana nefa fa eo andanin'izay dia misy ny violence sy ny kolikoly ety amin'ny anjerimanontolo tsy azo hodetsita io ary tianay ho aseho ho antsika rehetra fa izahay eto amin'ny université ny Mahajanga dia tsy makanto tanteraka an'izany atao hoe violence sy corruption ety amin'ny anjerimanontolo izany. Dingana iray amin'ny paikady ahafana misoroka mialoha ny herisetra sy ny kolikoly eny amin'ny université ny Mahajanga izao etsika no karakarain'izy ireo ny arana tamin'ny Bianco izao. Raha nitatitra navoaka ny Transparency International eto Madagasikara tamin'ny volana Oktobra 2024 dia fantatra fa ny 420 isanjato tamin'ireo mpianatra vehivavy miisa 5,000 natao fanadihadiana tamin'ny faritra 3 eto Madagasikara dia efa niara ny herisetra sy fanararaotana aranofo nataon'ny mpampianatra teny anivony université avokoa. Lafim-baovao hafa kosa indray manodidina nisy 100 hektara isan-taona ny alatrandrana anatin'ny nisy faritra aloatra mangoro indrindra ao Moramanga afana mamaly nisy filana eo amin'ny tsena anatiny sisy anisy ivelany manoloana nisy fitombony nisy filana atao anatiny nisy 10 taona afarany teo avo 10 na mihoatra aza ny azo tokony ho volena isan-taona afahana mandrindra nisy fitrandrana sy nisy famokarana fanadihadiana hoentiny Yves Richard. Ny orinasa fanalamanga ao Moramanga no miantoka ny 70 isanjato ny filana azo sy ny akora azo avy amin'izay eto Madagasikara. Distrika 3 amin'ny faritra aloatra mangoro no hitrandrany ny orinasa ny azo amin'ny velaran-tany 7 hektara. Ankoatra ny azo amidy eo amin'ny tsena anatiny, misy ny aondrana amin'ireo nosy rahavavy. Mamatsy hazo eto Madagasikara anatiny sy makany amin'ny île Maurice sy ny nosy manodidina antsika eo manodididina ny 5 alina sy 2 hetsy
metre toratelo eo zany metre toratelo eo zany na 250 000 mètre carré mètre cube eo zany mamatsy hazo ary mamatsy ato anatiny ary amin'ny ankapobeny eto Antananarivo arina zany na charbon eo amin'ny enetsy dimy na dimy hetsy na enetsy lasaka io zany hoe entre 500 000 zany 600 000 saka io zany isa-taona zany eto Antananarivo ka izay zavatra zay zany tsy voandroany fefa hatramin'izay zany ary zay isy atotanisa mekonareo zay atotanisa tamin'ny 2024 zay fa miaraka na fitombom-poniny sy ny filana miala dia manana fetrany ihany zany fa satria tsy maintsy sady manitrandraka ianao no mamboly maloana ny fitombom-ponina izay mitarika ny fitombon'ny filana mitaky politika mazava ny fitantanana ny azo trandrahana indrindra ny fanamafisana ny fambolena afana mamatsy tsy tapaka ny tsena anatiny sy ny ahondra ny firenena raha ohatra ao ambadika zay zany tsy maintsy misy ny fikojakojana sy ny fambolena zany tsy maintsy hihoatra lavitra an'izay zany no ana dia tokony tsy hisy zany le hoe surexploitation raha izay satria tsara marina fotsiny fa raha kininina zao ny amin'ny akapobe moa vitsy dia vitsy ny kininina any zany zao dia eo amin'ny 5 amin'ny 10 taona eo zany vao azo trandrahana fa raha ohatra miresaka kesika tsika dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 4 taona ao vao azo trandrahana aorianany ambolena anazy raha tamin'ny fotoana ny tantanako zany dia eo amin'ny 700 ka hatramin'ny 10 hectare isa-taona zany ny trandrahana fa etsy andaniny kosa izahay dia mamboly hazo manodidina ny 4,000 ka hatramin'ny 10 hectare isa-taona satria izay zany izay équilibre resanao zay zany tsy maintsy mihoatra lavitra ny alatrandrahana zany ny ambolena mba hahafahana misy ny faharetana zany araka le fomba teny hoe olovain-jafy ankoatra ny fandrindrana ny fitrandrahana sy ny fambolena isan'ny mila ezaka ihany koa ny ady amin'ny mpitrandraka tsy ara-dalàna ny hazo indrindra ireo mpanao arina fandrehitra izay mitrandraka anatin'ny velaran-tany tantan'ny orinasa nandritry ny taona maro marary ny mponina ao amin'ny distrikany Amboasary Atsimo faritra Anosy nandritra ny 20 taona mahery ny tsy fahafahan'izy ireo ao mamboly noho ny olana amin'ny resaka famatsiana rano ankoatra izany ratsy ihany koa ny lalana antony tsy ahafahan'izy ireo mamoaka ny vokatra misy manoloana izany ny fidinana ifotony nataon'ny masovo Japony niaraka tamin'ny OIT sy ireo mpandrindra maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara afahana mitady olana amin'izany tranga izany fanampanazavana tsy afaka namboly nandritra ny 20 taona mahery ireo mponina amin'ny fokotany ankabomena Tanantsoa distrikana Amboasary Atsimo noho ny tsy fisian'ny tantatra afaka mamatsy rano ny tanimboliny ankehitriny voavaha izay olana izay noho ny fandalovany masovo Japonais sy ny délégation notarian'ny OIT ary ireo mpandrindra maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara isan'ny mbola marary azy ireo ankilany ny fanamboaran-dalana kanaovany Antsoavo fagejany fahafatesana zahay satria tsy namboly ka de noho ny famboleanay amizao fahavitany kanalinay de misaotra bevata fa velogny zahay ary afaka mamboly ary manantena zany fa hoe naty zanaka manjafinay de ho velona satria nahazo rano zahay zao mbo maro ny zavatra mbo tianay angatahina fa mbo tsy ampy aminay ka de mangataka re fagnampiana indray amin'ny na ny lalana aza de ny ratsy be ny lalanay na efa mamokatra zahay de tsisy ny tanterana ny vokatra de zay koa zany mbo angatahinay any koa tsy ahivana ny somaly ny fametrahana tatatra mirefy 420 kilometatra afahana manondraka velaran-tany mirefy 520 hektara tao anatin'ny distrikana Amboasary Atsimo fa zona rano anondraka tanimboly izay anatsarana ny fambolena ireo tantsara ny fanazavana voalohany indrindra aloha dia manana rano izy ambolena mandritry ny taona lavalava koa le fotoana amboleny zany zay dia zava-dehibe zay satria zao izy zao mamboly tongolo mamboly voatabia dia mamboly tsaramaso dia rehefa tonga ny fotoana ny orana dia afaka amboly vary indray izy zava-dehibe zay ho an'ny mponina ary indrindraindrindra ataontsika hoe afaka misy fidiram-bola nefa koa manana vokatra izy ampiasainy ao an-tokantrano zany satria ahafahany mahavita tena ara-tsakafo nidy ny fotony tany amin'ny faritra Anosy sy faritra Androy ny délégation natarian'ny OIT na ny Organisation Internationale de Travail ny masovo Japonais sy ireo mpandrindra maharitra ny firenena mikambana eto Madagasikara tamin'ity herinandro ity. Ny alohany idirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isendrikely tao anatin'ireto doka-varotra ireto tawary.
Tavaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika ny rovan'ny Manjakamiadana na rovana Antananarivo matetika no entsoina ny rova izay fikambanan'ny lapa ny trano ary toerana samihafa mamaritra ny tantaran'ny mpanjaka. Ny tantaran'ny rovan'ny Manjakamiadana araka izany no entina aminao ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Araoary. Tsy teny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana no niandohan'ny mpanjaka teto Analamanga raha ny tantara. Efa nisy ihany koa ny mpanjaka avy eny Alasory. Ny mpanjaka Andrianjaka Zanak'Iralampo no nahita ny faritra misy ny rova amin'izao ho faritra isany ho avo indrindra ary Analamanga no anaran'ny toerana tamin'izany. Ka nataon'ny zareo ponina sy vazimba toerana fiazana lambo, vorona, piotazana voankazo ka rehefa nedivandreo resy no asany enajimy tanteraka tany dia avy eo nodoran'le alabe dia namory izy vatandehilahy nefa alohan'izany mbola nanamorina tanàna indray izy zay vao nambatra ireo vatandehilahy arivo satria ny arivo lahy tsy maty indray andro dia teraka teo zany Antananarivo 10,110 ka nisy zany nandimy azy akoatra azy le atao hoe fito miandalana nandimy azy andria tsy takatra-driny andria tsy mitovy amin'ny andria andehibe andriana valomandimby andria tompony merina zay vao andriana valombe mihisatra reo zany le nanjaka alohan'andrianam-pony merina. Nanjaka teny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana ny mpanjaka Andrianampoinimerina rehefa avy namory ireo tendrombohitra miisa 12 izay efa nakany vady iray avy. Hita eny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana avokoa ny fasan'ny mpanjaka vavy izay ao amin'ny trano metafo mena izay ahitana ny rana valolahy faharoa ary fahatelo. Ny lapan'ny radama voaloha kosa dia atao hoe trano volamena izay metafo maitso. Zany dia natonga azy nandraisam-bahiny tanteraka tamin'ny andron'ny radama voalohany. Tamin'izany moa fahatongavan'ny zareo anglisy raha nisy ny fihavanana sy fahalahina tany ivelany dia zareo anglisy no tonga mialoha. Zay natongavan'ny David Jones tao Tamatava manko natongavany na Thomas 12 sy 710 tonga teto Antananarivo ry zareo 20 sy 710 zay niaraka tamindry Thomas Duvan, Dreyfus nanampy azy ara-kolotsaina ara-pivoarana indrindra fanarenana ny soratra raha mbola sorabe no nampiasainy malagasy tamin'izany dia natao soratra latina nandikany baiboly voalohany protestante 320 sy 710 ary io taona io ihany izy no nanangana ny fanevan'ny tafika fampanjaka voromahery. Dia zay no ahitantsika ny vavahady zay noentin'ny Jean Laporte ny voromahery avy any cadeau avy amin'ny Napoléon voalohany manko any Frantsa izy io empereur en France ka ny hery sy ny tanjaky ny tafika fampanjaka dia voromahery zay no ahitantsika azy io. Taona 7 sy 7 kosa no nanangana ny tranovato izay hita amin'izao i Jean Laborde izay mariky ny fiara miasa sy fihavanana teo amin'ny la France. Ankilany, may ny rovan'ny Manjakamiadana ny 9 Novambra 2010 sy 709.
napetraka teny andafavaratra avokoa aloha ny avakoka momba ny mpanjaka rehetra fa amin'izao efa napetraka eny amin'ny arovany Manjakamiadana izany. Misy ny fomba tsy maintsy araina rehefa mandalo na mitsidika ny rova ary ny fanazavana. Androany no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny rova ary rampitso alatsinainy kosa no isokatra ho an'ny daholobe ny fitsidiana izany. Lafim-baovao hafa kosa indray nomena sekoly vaovao ao amin'ny Fokontany Vatovavy Ankilonok ireo fazanaka Mikea rehefa nisy nanimba ny sekolin'izy ireo tany anaty ala ny taona 2010 sy 2012 ny Mikea izay isan'ny foko mitazona ny fomba fiaina sy kolontsaina fahiny saingy misedra olana maro no ny tsindry mahazo azy ireo vokatry ny fahasimban'ny ela sy ny fiovaovan'ny atoetrandro. Tany Lamino Orson mitondra ny fanadihadiana amintsika. Any amin'ny 100 kilometatra avaratry Toliara no ahitana ireo mike izay mivelona anaty ala ary miaina ny fomba fiaina fahiny. Isan'izany ohatra ny matory anaty lavaka, mihinana babo, ovy ala, trandraka sy ny maro hafa. Miasimba nefa amin'izao fotoana ny kolontsaina sy fomba fiaina fahiny io noho ny fivoarana sy ny fahasimban'ny tontolo iainana. Raha tsy laza afa-tsy ny famotehana ala, ambolena katsaka ataony ireo mponina hafa ny toerana. Ho fiarovana sy fanarenana amin'ilony ny fahasimbana, isan'ny ezaka natao ny fanorenana sekoly izay manana ny fandaharam-pianarana manokana ho an'ireo zaza mike. Isan'ny mampiavaka io sekoly io ny fandaharam-potoany izay mampianatra ireo zaza mike toy ny zaza rehetra manomboka amin'ny alatsinainy hatramin'ny alakamisy, fa indrindra ny fampianaran'ireo zaza mike ny fomba ny sy ny kolontsainy ny zoma hatramin'ny sabotsy. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny 7 volana Jona lasa teo araka izany io sekoly io ao amin'ny Fokontany Vatovao, Ankindranoke, commune Befandefa, district-ny Morombe. Ty sekoly ty moa dia erovana an'ilay kolontsaina mike satria le ala moa efa mimitsana. Zareo koa sakana ny olona miteraka an'ity ala ty hoe tsy mahazo hiditra any anaty ala any rehefa ny ala io dia trano io tao izy niteraka anazy io. Zareo ala mike, foko mike miaraka reo. Ka zay le io zavatra io zany mampatonga ny mike lasa miala n'le toerana le aterahana dia tonga mipetraka aty amin'ny sisisiny aty. Miala koa mihitsana ny fomba mike zany amin'le sekoly io erovana le fomba mike. Zay zany le tena hoe io an'io sekoly io. Sady mianatra an'le fampianarana moa zany klasika zay ohatran'ny ankizy rehetrarehetra eran'ny Madagasikara eran'ny tany, ao géographie, matematika sy ny sisa. Fa ray andro raiky ao anatin'ny herinandro ny zaza mianatra an'le fomba mike miaraka amin'ny tsy vahaora mankanaty ala mianatra amin'ny fomba mike. Zay amin'izay voatazo ilay fomba mike satria tsy fantatra mety eo amin'ny 5 taona 10 taona tsy fantatra tsy manko ty fomba mike ity raha mbola hoitana amin'ny anatin'ny hitanao le fikarakarainy zareo an'le ala zany. Dia olona ty avelany io olona hoe le vazaha. Raha ny tantaran'ny taona 2012 efa nisy ny sekoly naorina ho an'ireo mike teo afovoan'ny alan'ny mike, saingy potika nisy nandravaka izao nanorina vaovao izao indray. Taorian'ny faravan'ny sekoly, nafindra tao Ankindranoke ireo mpianatra tao amin'ilay sekoly. Nisy nandrava ny taona 2012 ka isan'ny namaty sakafo ireo mpianatra tamin'izany tetikasa iray ao an-toerana. Nandritra ny fitokanana ny sekoly vaovao Ratsehivina, nisy ny fandefasana horonan-tsary mitondra lohateny hoe Le Dernier des Mike novokarin'i Jean-Claude Vincent, izay efa niara niaina tamin'ireo mike nandritra ny 30 taona. Ny fihaonan'ny filoham-pirenena frantsay nandritra ny fitsidiana nataon'ny filoham-pirenena malagasy indray no lohatenim-baovao ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo larana fa 7 hatramin'ny 1 Jona ho avy izao.
Rajoelina Macron, une relation prometteuse. Io indray ny lohatenim-baovao ao amin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro ny Madagasikara Matin Hebdo no hitanao amin'ny pejy faha-4 sy ny pejy faha-5. Niompana manokana tamin'ireo teboka izay ametrahana fanavaozana nitosika ataon'ny Frantsa ho an'ny Madagasikara ny fifampiresahana teo amin'ny rotota. Akoatra io, isan'ny vaovao sosialy misongadina ao amin'ny iny vaovao faritra izay hita ao anatin'ny Matin Hebdo amin'ny pejy faha-3 ny mikasika ny vona ifaniliana tany Antsiranana izay fitakinany marina ny momba n'ilay miaramila maty ny Poanobus ary mitaky fanazavana marina ny fianakavian'ny tompo Gladeric momba io raharaha io. Ho hitan'ny mpamaky azy ao amin'ny pejy faha-9 ny Madagasikara Matin Hebdo ihany koa ny ambangovangin'ny fandaharana alalino izay vokarin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV sy FM ny momba ny teny malagasy sy ny tsy fahaizana ankamaroan'ny tanora azy intsony ho voaboasin'ny Daniela Mino Arso amin'ny alahady ho avy izao amin'ny 7:00. Ifanirsika maintsa indray no nivoaka mpandresy tamin'ny andiany fa 420 tamin'ny Grand Rallye de Madagascar izay nifarana androany teo amin'ny alarana fa 4 aogositra no nisy ny Dania izay nitondra ny Subaru Cool-10 azahoariny mahakasika izany. Nojombany fanirsy maintsa ny andiany fa 420 amin'ny Grand Rallye de Madagascar izay notanterahana nanomboka ny zoma lasa teo. Izy mirala atrany no nitarika nandritra ireo 3 andro ireo teo amin'ny alarana faharoa no nisy ny Mika sy Fafa nitondra ilay Peugeot 206. I Mathieu kosa no nanakatona ny podium rehefa niala andaharana teo amin'ny andro faharoa. I Fred sy Mika no nitazona io toerana io teo amin'ny andro roa voalohany. Teo amin'ny larana faha-enina eo amin'ny filaharany fiarakodia no nisy ny Dania izay nitondra ny Subaru Cool-10 izay teo amin'ny larana faha-valo izy ireo teo amin'ny filaharana amin'ny ankapobeny. Mahafinaritra le rallye, ambiance tsara fa dommage ny problème anay zany vaky pneu zay dia ao anaty spécial indroa mihitsy dia tsy maintsy zelo izy fa tôbila lamina tsara, ambiance mahafinaritra. Dia lalana koa meratsy foana isanandro dia nafinaritra. Ohatra izy fa lava fa tsara ka, lava fa misy partie zany cassante dia misy partie azo atao tsara. Zay pneu crevaison foana zany dia problème anay ao anatin'le spécial foana zany tratra le crevaison dia mbola tsy maintsy mijanona zany manolo pneu dia very fotoana. Dia latsaka be ny classement fa tokony mba tsaratsara ihany zany classement anay. Vao filinana ny rola zany zay moa zany zay vao niaraka dia natao zay nety dia nafinaritra ny tsara ny tandem dia 8 tandem manaraka nafinaritra tsara misaotra ny organisateur indrindra aloha ny mpanohana anay Cool Titan entreprise MCS dia ny organisateur moa bien sûr dia misaotra tsika rehetrarehetra mpijery sy mpanohana rehetrarehetra koa. Roa amby 30 tamin'ireo nanoratra anarana no tonga nandray ny départ ary 7 tamin'ireo no tonga tany amin'ny arrivé tetsy amin'ny canal Olympien niaraka tamin'ireo ampandray anjara teo amin'ny Rallye 2. Tsy mifidy salantaona intsony amin'izao fa ny fitiavana sy ny fankafizana fiara kely na miniature raha ny fanadihadiana natao. Tao anatin'ny taona vitsy hita taratra ny fankafizan'ny lehilahy sy vehivavy lehibe izany fanadihadiana. Ankoatra ny ankizilahy kely, hita taratra tao anatin'ny taona vitsy ny fankafizan'ny lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe ireo fiara kely na miniature afaka anaovana collection. Ataontsika eo nanomboka tao anatin'izay ataoko hoe 7 taona teo na 9 taona teo no mba nidirako tao anatin'ilay izy fa nanomboka tamin'ny après ny atao hoe confinement iny lasa nindrona bebe kokoa any amin'io ny olona ary ilay izy tsy ny ankizy fa tena hoe efa ny olon-dehibe mahitsy ny lehilahy lehibe ny vehivavy lehibe tena hoe passionné amin'ilay izy. Ny antony angambany dia tsotra be le fiainantsika eto mahitsy nefa rotoroto lava dia mba mila zavatra mahafinaritra ny saina ny olona dia iny nitany hoe zavatra anankiray mety efa tiany tamin'izy mbola kely fa tsy nanana ny moyen ahafahana mahazo an'ilay izy dia iny no amin'izao izy vao afaka misitraka an'ilay izy dia eo izy vao mankafy anazy. Ankilany, mbola olana eto amintsika hatreto, ny tsy fahafantarany maro fa misy ny fikambanana mikirakira ireo fiara kely na miniature afaka anaovana collection eto Madagasikara, antony sy ny hetsika fampiratiana ireo fiara kely omaly. Tanjona anankiray satria izy ity passion mba entina anerana ny olona hoe misy zavatra ohatr'izao afaka atao
ary misy olona manana zavatra marobe eto Antananarivo eto Madagasikara karazany ohatrotony fa tsy fantany hoe misy fikambanana navondrona mikirakira fiara kely ohatrotony zany dia zay mba tianay ampitaina sady mba mizara fafinaretan'ny maso koa zay satria araka ny hitanay androany misy olona mbola tsy nahita an'ilay miniature reny mahitsy le fiara kely vao izy variana hoe oay le tomobile hitako tatsy amin'ny arabe tatsy ty ato ambony latabatra ty araka le ndresahako zay zany raha ho antsika olona mety hoe tsy ao anatin'le miniature dia mety hoe ho atao inona moa fa raha ho an'ny olona dia mety hoe haingo-trano le izy dia misy olona koa hoe manana ny fiarany lehibe tena izy tiany ananana amina fiara kely échelle kely zany dia iny tiany ananana ao an-trano dia zay ny atao hoe collection dia misy olona tena hoe manana tsy te hividy fiara lehibe izy fa le fiara kely ananany daholo ny karazana fiara zay misy ny foronina erak'izao tontolo izao zany. Tsy ahivana ny somaly ny fampiratiana ireo fiara kely collection amin'ny habeny maro samihafa izay manomboka amin'ny 5,000 ariary hatramin'ny roa tapitrisa mahery ty sivandry. Fiara kely collection izay afarana manokana avy any Europa sy Chine miankina amin'ny endrika ireo fiara kely. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Israel miditra amin'ny herinandro fa 420 amin'ny fanoherana ny fanavozana ny lalàna ireo mponina amin'izao fanambarany praiministra any an-toerana fa tsy maintsy irosona ny fanavozana ny lalàna na eo aza ny endrika fandanim-potoana ataony mpanohitra amin'izao fanadihadina eo amin'ny sariny France 24. Andro vitsy taoriny nisy tan'ireo mpitarika fanoherana misy roa Yair Lapid sy Benny Gantz atao amin'ny fampirenena natao mitohy hatrany ary miditra amin'ny herinandro fa 420 ny fihetsiketsehana ao Israely. Fihetsiketsehana izay manohitra ny fanovana ny lalàna ka sain'ny gouvernement ao atoerana apetraka izay tariny praiminisitra Netanyahu. Ity farany izay tsy miemitra amin'ny fanapahan-kevitra noraisiny ary nanamafy fa iroso hatrany. Nomena ray volana izy ireo, avy eo ny ampiray dia ny ampiray hafa. Raha totaly dia 3 volana. Tsy nanaiky ireo soltenan'ny mpanohitra miainga amin'ireo teboka fototra amin'ny fanovana. Tanjon'izy ireo ny andany fotoana sy hampihemitra ny dingana arahina. Vokatra izany no ivorianay ny herinandro izao ary iroso amin'ny fomba hafa. Ataonay araka ny tokony ho izy ary raisinay ny andraikitra araka ny fahefana izay nomenanay ahafana manitsy ny rafi-pitsarana. Dia izay indray tompo kilasy tompoko vavy no azo minanatotra taminao tamin'ny ity ala ity hankasitrahanainao tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. GBT Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.